koa miaraba antsika ho an'izay mety tsy voaraba teo tarakiraiky miaraba an'izay manaraka avy lavitra ihany koa amin'ny alalan'ny réseaux sociaux dia mpifaliana indray ny famizarana aminao ny sitrapon'ny tompo androany. Makitantely anankiroa tsika ny anankiray mpitsara toko fahenina ambin'ny folo. Raha misy an'izany ny baibolinao, raha nitondra telefonina ihany koa ianao dia ndao mba iarahana mamaky. Mpitsara toko fahenina ambin'ny folo dia ny andininy fadimy ambin'ny folo manomboka ho vakintsika ka hatramin'ny faha-roapolo. Mpitsara 16, 15 à 20. Raha hitantsika dia vakiko ozy izy hoe: dia hoy raha vehivavy taminy, nahoana ianao nanao hoe tiako ianao nefa ny fonao tsy amiko tsinona, nefa efa namitaka intelo ianao izay ka tsy mbola nolazainao tamiko ihany izay toeran'ny herinao lehibe. Ary efa nitorikisina tamin'ny isan'andro raha vehivavy ka nasososotra azy dia tsy nahafinaritra azy intsony ny miaina. Tadio kely izay tiany izay, tsy nahafinaritra azy intsony ny miaina na dia nambarany azy ary dia nambarany azy ny tao am-pony rehetra ka dia hoy izy taminy: tsy ny mbola nokasikareza ny lohako fa nazirita ho an'Andriamanitra hatrany an-kibon-dreniko aho. Koa raha ratanao dia hialamiko ny heriko ary osa aho ka ho tahaka ny olona rehetra. Ary efa hitany Delila fa efa nambarany azy ny tao am-pony rehetra dia naniraka izy napaka izay andrinan'ny Filistina nanao hoe: miakara amin'izao indray mandeha izao, fa efa nambarany ahy ny tao am-pony rehetra. Ary eo andrinan'ny Filistina niakatra ho any aminy nitondra ny vola teny an-tanany. Ary raha vehivavy nanondana ny Samson natory teo an-dohaliny dia niantso lehilahy ka nanaratra ny foto-bolo 7 amin'ny lohany. Dia vao izay no nampihitry azy izy satria niala taminy ny heriny. Dia hoy raha vehivavy: amely anao ny Filistina ary Samson. Dia nifoto amin'ny torimasony izy ka nanao hoe: ivoaka tahaka ny teo aloha ka hanetsika ny tenako. Kanjo tsy fantany fa Jehova efa niala taminy. Toy izantsika ilay faha 1:20. Dia nisambotra azy ny Filistina ka namotsitra ny masony dia nitondra azy nidina nakany Gazaka ary namatotra azy tamin'ny gadra varahina ary nitoto vary tao an-trano famatorana izy. Anankiray fanampiny Korintiana voalohany toko fahenina. Korintiana voalohany toko fahenina dia ny andininy faha-9 ambin'ny folo sy faha-20 farany no vakintsika. Ozy izy hoe: ahoana ary, moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolon'ny fanamasina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra. Ka tsy tompon'ny tenanareo ianareo fa olo-boavidy ianareo ka dia mankalaza an'Andriamanitra amin'ny tenanareo. Ireo teny anankiroa ireo no ifampizaranana amintsika androany. Voalohany ilay tantaran'ny Samson, izy nefa mba nahalala ny tantaran'ny Samson efa namaky tsangany ny tanany na hoe efa mba naheno ny anarany farafaratsiny. Boky mpitsara misy anazy raha mbola tsy namaky ianao manomboka toko 17 izy manomboka manasanao hamaky fa mahafinaritra ny tantarany. Baiboly rehetrarehetra mihitsy vakiana moa zany fa apresiana tsikelikely tsika amin'ny alalan'ny tantara tsiraray ohatr'izay. Ny tantaran'ny Seto dia Samson anisan'ny mpitsara zany taloha rehefa maty Mosesy nitarika ny zanak'Israely dia nifindra tamin'i Josua dia avy eo tahotra Josua dia tsy dia tena ny Israely firenena tsy nanana mpanjaka, zany hoe tsy nanana leader manokana izy fa misy mpitsara eny ambonin'ny tantara eny natsangan'Andriamanitra. Ny alohan'ny hatongavan'ny mpanjaka voalohany dia iza moa? Saoly. Dia mpitsara foana, mpitsara omeny fahefana hitsaran'ny Israely. Dia mpitsara ihany koa ny ampiasainy hamonjy rehefa tafihan'ny fahavalo ny Israely dia mpitsara no omeny. Dia io mpitsara io tsy olona tsotra fotsiny dia hoe alainy fotsiny fa rehefa safidiny ilay olona dia omeny kapasite manokana. Ohatra zao ilay Samson dia hery ara-batana. Samson dia olona matanjaka be rehefa milatsaka amin'ny fanahy masina. Azonao vakiana ilay tantara manomboka 13 izy tsika teo. Rehefa milatsaka amin'ny fanahy masina, olona misambotra liona dia miady amin'ny liona.
olona bata vavadina tanàna dia ateriny ery atendrombohitra ery. Tsy haiko loha ilay tonga tao an-tsainy tamin'ny fotoana iny. Tsy hoe vavadina trano ohatry ity fa vavadina tanàna, zany hoe manda dia misy vavady lehibe dia iny no batainy dia ateriny. Zany hoe mena kapasite manokana ilay mpitsary dia ny Samsona teto ny tanjany. Dia ao anatin'iny misy an'ilay hoe nazirita ao an'Andriamanitra ozy izy. Zany hoe olona tsy mbola kasiakareza ny volo, mbola tsy netezana mihitsy, olona tsy mahazo misotro divay, tsy mahazo misotro toaka sy ny sisa fa voatokana ho an'Andriamanitra. Dia fantatsika hoe ohatr'izay ny testamenta taloha rehetrarehetra dia ohatr'izay daholo ny mariky ny fanatrehan'Andriamanitra sy ny fiarahana amin'Andriamanitra sy ny tontolo fanompoana rehetrarehetra dia mbola zavatra hita maso na azo tsapa hitanana ohatr'izany. Ny zareo zao hoe tsy azo kasiakareza sy ny sisa dia iny marika raha vao voajanao zay dia mitoetra aminao Jehova. Ohatrany tamin'ny Israely marika hoe eo Jehova misy androrahoana midina eo amin'ny anana, misy setroka mivoaka eo amin'ilay tabernakely. Dia mahita ny olona hoe ao Jehova zany dia ao isy Mosesy miresaka ao. Zavatra hita maso ohatr'izany ny fanatrehan'ny tompona hoe ny hery omenana azy. Dia zao amin'izay rehefa nandeha ilay tantara dia nitoko teo alohany io nitoko fa 13, fa 14, fa 15 nanao ny asa ny Samsona rehefa misy zavatra mitranga dia miady amin'ny Filistina izy. Fa zao tonga fotoana anankiray nakavehivavy izy le hoe Delila teo na hoe Delila tsy haiko izay fanononana ho azy fa io vehivavy io amin'izay nanomboka nisafidiny. Dia rehefa nisafidiny io tsy vitany hoe mba ho compagnon fotsiny hoe ho mpanohana azy mba tsy tsara raha irery raha lehilahy, fa nanomboka io amin'izay no nitevian'ny Samsona tsikelikely. Tadiotsika teo ilay olona novidian'Andriamanitra tsy hoe novidiny fotsiny fa misy zavatra nilan'ny tompo anazy hitsara ny Israely. Raha nomena an'ilay hery be Samsona, tsy Samsona no rôlina an'ilay tantara fa inona ny tanjony? Hamonjy an'ny Israely amin'ny Filistina ny tanjony. Israely ny tanjon'Andriamanitra amin'ny testamenta taloha rehetrarehetra fa tsy olona ray. Raha misy olona ray hitanao miavaka ao anatin'ny testamenta taloha dia jereo fa olona ampiasain'Andriamanitra ho an'ny Israely foana iny ankamaroam-potoana. Na andika ianao mpaminany na hiteny ianao mpanjaka na tsy fantatra jereo fa ny tanjon'Andriamanitra tsy ny olona ray iny fa Israely foana. Dia eo amin'izay tsika men'Andriamanitra izay kapasite izay Samsona. Fa rehefa tonga nandray niditra tamin'ny lalana anankiray izay safidiny izy, tsy Andriamanitra napiditra anazy tamin'ilay vehivavy fa izy no safidy an'izy. Dia nanomboka nisy olana amin'izay. Inona ilay olana? Io vehivavy io no nampiasain'ny Filistina, izany hoe ny fahavalo andresena ny Samsona, satria efa natao daholo ny ezaka rehetrarehetra amin'nytiana ny Samsona, miaramila tokony nalefa tsy naharesy anazy. Dia hitan'zareo ny point faible ny Samsona hoe tara amin'ity vehivavy ity no karamaintsika. Izay ilay resaka vola teo noentiny zareo ilay vola rehefa hoe mekara ity dia noentiny ilay vola, ilay karamany ilay vehivavy iny hoe ataovy izay ahitanao inona ny point faible an'io dia omena vola ianao. Fa raha tsy manao an'izay ianao dia doranay ianao sy ny fianakavianao rehetrarehetra. Tsy maintsy nanao ilay vehivavy. Dia avy izy Samsona tena izy ilay fiteny hoe tafalatsaka tanteraka tao fa zao tamin'ny voalohany Samsona mbola laloviny ilay izy, izany hoe manontany zany Delila hoe raha tena tia anahy ianao, ilay izy moa ataony hoe ianao tsy tia anahy akory, raha tia anahy ianao mba tenenao inona ny herinao, tsika senao ao fa tsy teneniko an'izany tsika senao rery zavy dia tsy mba amborana zany. Dia laloviny Samsona izy nefa efa tafiky ny fahavalo miditra tsikelikely dia ny laloviny ozy izy aloha tamin'ny voalohany hoe raha fatorana mitady mazaka tsy tadetika mbola tsy tady vaovao reny dia tonga dia malemy mialamiko ny heriko natsony ny fatorany dia natsony ny Filistina dia amelianao ny Filistina ry Samsona. Jany Samsona ohatr'izao fotsiny tapaka le tady. Toy indray manaraka ianao mandaingaka vakio fa tsy izaho mamorona izany sao dia lazainareo ty ampiresaka vakio ny baiboly mbola lazainao fa tianao nefa zao zao nandehangiano indray ozy ianao hoe ohatr'izao nefa tsy izao akory dia ozy mbola laloviny Samsona teo nefa efa tahaky miditra tsikelikely le izy. Zao raha fatorana anankifito reto voloko reto amin'ny tady ohatr'izao dia malemy alefa indray nampatoriana dia fatorana atsony ny Filistina
ary mampime dia izy manao alizy dia izy avy eo manaitra ny amely ianao ny Filistina ary Samson azonareo hoe le saina izy ihany mamatotra tsy avy hoe avelany matory hoe dia atafiana tampika eo fa izy ihany manaitra ny Samson amely ianao ny Filistina ary Samson tsangana fotsiny Samson tapahana fotsiny le tady satria mbola tao le herin'Andriamanitra mbola tao aminy mbola tsy niala satria mbola voaja le nazirita sy tsy misotro toaka sy ny sisa mbola tsy nietezana ny volony toy ihany ny tantara mbola satria le vehivavy tratra ny pression atsy hoe dorany ianao raha voany leo be Samson le vakiantsika teo amin'izay ny farany nasosositra azy ozy izy ary tonga tamin'le hoe tsy nahafinaritra azy tsony ny miaina inona tiako tenenanao hoe tadidio izay teny izay tsy nahafinaritra azy tsony ny miaina inona zany mahafinaritra anazy miaina rehefa maninona le vehivavy rehefa tsy le mila vaniny amin'iny resaka iny fa mipetraka tsara zay dia mahafinaritra ny Samsona ny miaina nefa ny aton'ny fiainan'ny Samsona tsy le vehivavy fa izy natsoina ho mpitsara ny Israely hamonjy an'ny Israely fa vokatry le vehivavy tsy nahafinaritra azy tsony ary adininy zany mazava ho azy ny antom-pisiny ny antson'Andriamanitra nanomezan'Andriamanitra azy an'le hery sy ny missiony tsisy important aminazy tsony fa tia vehivavy ity dia rehefa mahafinaritra ity dia mahafinaritra ny Samsona ny miaina rehefa tsy metimety ny ataon'ity dia mahasosotra ny Samsona ary tsy mahafinaritra anazy ny miaina inona dika zany tsy mahafinaritra ny miaina zany raha hitarina nge zany dia hoe tia ho faty vokatry ny ataon'le vehivavy tsisy importance aminazy tsony le nyantsona anazy dia ny farany nitarika tamin'inona le izy naborany daholo zao tena maro ny voliko io tsy azoko tiana fa io marika ny ohatr' izao saotra izao io ny nahavoatokana na ho an'Andriamanitra tratra izay information izay dia rehefa voakasika iny rehefa naratana iny mazava ho azy niala tao aminy le heriny menana azy resy amin'izay Samsona mbola tsy resy aloha izy fa le vakiantsika teo izy hoe rehefa nanao an'le fanao indray dia nafika anao ny Filistina ary Samsona ozy izy le vakiantsika teo mbola voaka izy anao ohatra ny fanaony ozy izy zay le vakiantsika teo zany hoe izy zany mbola mandeha hoe normal ohatra ny mahazatra ty atako ohatra ny mahazatra ty tsy fantany le andin'ny faharoapolo teo nefa niala tamin'ny Jehova ozy izy efa niala tamin'ny Jehova dia izy mbola mieritreritra ataontsika ohatran'le mahazatra ihany ty Jehova efa tsy tao tsony inona zavatra raisintsika ao anatin'izany mba tsy ho tantara fotsiny zany resaka izany tsika resahana foana eto le fanatrihan'ny tompo ao anatintsika tsapantsika ny importance alizy tamintsika voanandray ny famonjena tsapantsika ny lanjan'izany hoe voavela heloka tsapantsika ny lanjan'izany hoe miaraka amin'le voavela heloka ianao dia nahazo antom-pisiny miara-miasa amin'ny tompo ianao hitory ny filazantsara hitory ny fanjakan'ny lanitra sy ny sisa fa rehefa mandeha ny fotoana ary indrindrindrindra rehefa misy lalana hidiranao tahaka n'le safidiny Samsona iaraka amin'le vehivavy izay isan'ny fahavahana dia efa midetourne ianao tsikelikely amin'izay iny dia manomboka miendanja le ny antsony tompo anao any anatin'ny fona ho any ianao no mena kapasité ianao no mena ny any Samsona ny fanamasina no mena azy tsy ndraindray amin'ny fotoana ilana azy dia ozy ny tena andriamanitra hoe milatsaka amin'ny hery milatsaka amin'ny fanamasina dia amin'iny izy le matanjaka be fa ny anao rehefa nandray ny famonjena ianao permanao anatinao ny fanamasina fa zao ianao ve mbola mandeha araka iny tsy miaina araky ny fitarian'ny fanamasina fa rehefa tsy miamontsika dia mandeha ohatra ny Samsona io le zavatra everitsika fa mahafinaritra atsika dia mba tonga atsika handray fanapaha-kevitra dia tsika mitondra le fiainana rehefa nafika amin'izay ny fahavalo amin'ny karazana zavatra rehetra misy eto amin'izao tontolo izao dia mbola anao ohatra ny Samsona ihany ianao hoe andehanao ohatra ny teo nefa ny fanamasina tsy miala zay tsy mampitovy antsika fa zao tadio le tantaran'i Jesosy teo an-tsambokely izy sy mpianatra nanin'ny Jesosy rehefa niakatra ny tafidrivotra sy sisa izy matory satria zalany manao ny afera ainao kapoakanay ty zay olona tatsambo zay mpanjono makainy ianao ataonay fa rehefa dia ohatr'izay ny koa ny fanamasina napetraka tao anatintsika ao rehefa ozy tsika hoe alao entiko ty fiainany ity fanamasina tsy mivoaka amintsika fa ozy hoe ataovy ary dia avy ianao anoatra ny Samsona hoe anafika anao ny Filistina ary soloan'ny anaranao zany
dia ozy ianao ataoko ohatran'le teo ihany ty satria ianao manana expérience amin'izay le tany aloha rehetra dia ozy ianao efa hitako ny lalana ataoko amin'izay ty ao fa haiko iny anefa zavatra nitranga le fanamasina efa niala tamin'ny Samsona satria négligeny ny présence iny négligeny tadio izay tian'izay hoe tsy nomeny lanja hoe olona manana ny herin'ny fanamasina izy ary ao anatin'izay olona nomena antom-pisina izy rehefa tsy nomeny lanja zay mitarika tany amin'ny pertany inona ny pertany sady voasambotra izy pitseriny zalamy masony lasa mpitoto vary sisa le Samsona malaza matanjaka be teo mpitoto vary ho an'ny Filistina sisa zany nefa rano satria manino tsy nomeny lanja le zavatra napetraka tao anatiny tao dia hiditra amin'izay tsika ho an'le Korintiana voalohany toko fahenina teo hoe moa tsy fantatrareo va mandray toeran'ny Samsona tsika zany dia tairina melohan'le hoe hoetezana volonao mba tsy ho tonga amin'izay voaety zay volonao ara-panasa tiako tenenina mba tsy ho tonga amin'izay stady zay ianao dia efa tairina dia meloha ianao hoe moa tsy fantatrao va fa ianao dia tempon'ny fanamasina ary ozy le teny teo hoe efa voavidy ianao ka tsy tompony tenanareo intsony nareo izy izy ina dika le tsy tompony tenanareo intsony tsy anao manao izay tianao amin'ny tenanao intsony ohatrany hoe mafy be mandray zanteny zany hoe miaraka amin'ny tompo zany tonga dia ohatr'izany fotsiny tsy sakanao izay tiany zany zay mahatonga le ny asan'i Kristy foana no melolana inona le asan'i Kristy melolana le fitiavan'i Kristy tonga ao anatinao no manosika anao hoe tsy velona ho an'ny tenako intsony fa raha tonga dia zany nitoriana amin'ny olona hoe ianao dia mila manao an'izao sy zao le any anatiny ao mbola tsy voova tsy mety zany dia normalna ny olona raha mirevolta hoe ny any am-piangonana be sermonina be hoe tonga dia zao tsy azo atao dia zao ny azo atao dia leo ny olona reraka ny olona satria manina fo mbola tsy nandray ny fitiavan'i Kristy no forsenao fotsiny hoe ianao dia mila malotena anompony rahalahy tonga hatramin'le anasa tongotra aizany anasa tongotra olona tsy mifanaraka sy olona tsy mifankahazo am-po sy olona mbola tsy babo fitiavan'i Kristy forsenao anasa tongotra olona fotsiny ary nahatao areny dia para inona moa fombafomba fotsiny sisany fa tsy vokatry ny fo akory ny tena marina amin'inge tsy ohatrany hoe paska nanaova melohan'ny paska nanaovan'i Jesosy anio fa izy nge tsy niteny mihitsy isaky ny paska nareo tokony hifanasa tongotra zany teny an'izany izy tsy niteny izy hoe fa tokony ho fiainana iny le hoe zay teo lehibe aminareo manompo sy ny sisa tokony ho fiainana isan'andro ny kristianina iny fa tsy hoe rehefa pakinareo no mifanasa tongotra dia iny olo isaky ny paska dia manao an'iny ny tsy dirako tsy teny anaram-piangonana fa misy mbola manao ale izy tsy ratsy manao ale izy fa hoe inona ny origine ny ao anatin'ny fo manosika anao ale izy any ny olana satria manino mbola tsy nandray ny fitiavan'i Kristy fa tianao ale zavatra ivelany fa zay aloha mila petraka marina ao anatin'ny fonao rehefa tonga kristianina ianao dia miova ny anatin'ny fonao dia ainao amin'izay mandray le teny teo tsy tompony tenanareo intsony nareo raha dika dia tsy ianao intsony manao izay tianao amin'ny tenanao ny zavatra ray rehefa hoe mbola n'olona hafa izy dia izay tian'le olona iny fa rehefa vidinao dia anao dia izay tianao amin'izay tsy hoe nividinao ny tsy haiko ny telefonina anankiray dia mbola le vidiananao anazy ihany mbola hoe atero aty ilay izy aloha fa mila hitsoko olona nefa lenao fa nadoa ny vidin'le izy dia ohatr'izay ihany koa vidin'i Kristy tamin'ny rano ianao zasy ianao dia izay tian'i Kristy amin'izay ny ainatsika izay le antom-pisina raha dika amin'ny teny hafa dia ao anatin'iny nomenanao ny fanamasina nomenanao ny rehetrarehetra tahaka ny safidianana Samsona fa zao raha tsy miambontsika dia manao négligence ohatran'ny Samsona io ny zavatra rehetra iainanao manodidina iny dia lasa iny mampamamina tsy mamy ny fiainanao tadio le teny teo tsy nahafinaritra azy tsony miaino vokatry ny nataon'le vehivavy dia ohatr'izay ny koa raha tsy miambontsika tsy le zavatra napetraky ny tompo ny hery sy ny antom-pisina nomenantsika ny zava-dehibe amintsika fa le zavatra fanampinampiny ivelany iny dia iny no baiko ny ao anatinao hoe homamina tsy homamy ny fiainako androany nanahoana ny baolina ny semaine sa tsy baolina baikon'le inona nanahoana ny tany ampiasana nanahoana ny nataony tao an-trano dia iny no mamaly an'izy hoe baolina sa tsy baolina ny semaine raha ny tokony izy mivaliny hoe baolina sa tsy baolina ny semaine anao nandeha tamin'ny antom-pisinao ve ianao ninninona zavatra nitranga tamin'ny ivela na lamina ny tany ampiasana na tsy ny lamina na misy korotana ao an-trano na tsy mikorotana rehefa heninao hoe nitaritony tompo tamin'ny zavatra ra ianao dia nandeha tamin'iny zay ianao natao hoe baolina ny semaine anao na baolina ny journée anao azonao hoe zany
fa rehefa tsy tsapan'ny olona ny alehibean'izany zavatra ny antsona anazy sy ny hery sy ny fanamasina ao anatiny dia baikoa ny zavatra ivelana izy. dia tadio tsara ilay zavatra nataon'ny Samsona teo, mbola hiatrika an'ilay fiainana izy taga izy hoe anao ohatra ny teo ihany ozy izy, izay ilay nivakiantsika teo. Dia avokoa ianao raha tsy miamina dia mitranga ny olana na mitranga ny zavatra eo amin'ny fiarahamonina dia ozy ianao hoe aizy mbola ataoko ohatr'izao ty satria efa manomboka hitanao ilay fitarihana tany aloha dia tsy mihaino ny fanamasina intsony fa ny expérience zay ohatr'izao ilay nanaovako an'ilay tamin'iny. Mampatsiaro ana ilay fantantarako tamin'ny sasatsasany tamintsika ny fizarana tao anatina tao amin'ny selula ihany koa misy an'ilay resaka hoe mpitandron'ny filaminana dia mampiasa moto tsika dia fantatsika zavatra misy eto mbola mandeha tsy afeno zany tsy mana ratsy fa zavatra misy zany ilay resaka mamy vola hoe misy zavatra tsy mety dia misy tsy milama permis anao dia 5,000 kely ora sefo mandeha lasa. Za zany tany anatiko tany tsy resy lahatra anao zany tsy mbola nanome vola polisy mihitsy ary hatramin'izao mbola tsy nanome fa zao à un moment donné ilay izy tamin'ny voalohany izy tsara ilay origine hoe tsy fahamarinana io joro amin'ny fahamarinana antsika dia tsika tsy manao an'izany fa rehefa nandeha ny fotoana henoko amin'izay hoe ilay za amin'izay manao an'ilay izy dia inona ny zavatra mitranga ilay za amin'izay manao an'ilay izy rehefa tonga ilay olana ohatran'ilay hoe hanafika anao Filistina ny Samsona tonga ilay tranga ataon'ny tompo eo za amin'izay miatrika an'ilay polisy za indray ny lasa mibetroka polisy amin'izany fiaoko kely zay tena tamin'izay tena tonga saina mihitsy nisy fotoana rivariva zay vonody valo sasany iry andrameny misy polisy foana isaky ny ariva satria lalana voaka nasional tsy niny dia efa miandro eo ry zalahy izay mandalo eo azony daholo dia tratra teo dia nisy zavatra tsy ampy ny taratasiko tamin'izay nisy resaka permis zany hoe tsy mety amin'ny moto ty permis ty fa tomobile fotsiny dia sotr'izay dia za zany miteny hoe permis ana tomobile zany 9 place tokony azo hitondrana tomobile zany tsy sisa za zany ny anatiko antonga dia za tsy amin'ny vola zany iny nataonareo le zalahy zany efa fantatra hoe izay ny andasany eo mamenao dia dia lasa lenao amin'izay miatrika an'izy dia miakatra ilay izy dia tezitra koa ilay polisy dia tazomy ilay papier dia eo tsika izany efa mia amin'ny 7 ihany ny alina izay sy anja dia nierika avy okatra ilay ampopo fotsiny tsasakadiny tsy ampy atsasakadiny 20 minutes teo angamba ziry teo fotsiny eto tsika izany efa be tabe ny resaka fa tsy idirako lalina ilay resaka hoe ajaniko eo moto io eto any izy efa tonga tamin'izany satria ilay fo efa tsy voakontrôle tso zany fa za tsy amin'ny vola ny bazin'ilay izy le za tsy amin'ny vola ny bazin'ilay izy tsy le famarina tarihan'ny fanamasina tso fa efa le mokondohanao amin'izay azonao zay le nataon'ny Samsona hoe ataoko ohatrany teo ihany ty efa tsy tarihan'ny fanahtsony dia resaka tamin'ny tompo nalay polisy rehefa nisy fotoana nanatina hoe ianao angera amin'si satria anankiroa ilay izy dia ilay ray nitezitra tamiko dia nentiny tany ilay papier dia ilay ray manatona ana ianao angera amin'si tonga dia miakatra be fa le izy angera mba milama alefanay efa mampatonga saina zany ilay zavatra fa ianao mbola misi za manazava aminareo mbola miziry fa zao nomboka mipetraka amin'izay dia mangina dia inona tompony resahanao anatin'izany inona tianao tongavana dia izay ny zavatra ny resahan'ny tompo tamiko efa tsy ny tompo tso ny tarika fa prinsipako fotsiny hoe za tsy manome vola polisy azonao le izy amin'ny maha-olombelona tsara na fijery ivelany tsy manome vola fa ny fototra ao anaty tsy mitovy ny hoe tarihan'ny tompo ianao anao an'ilay zavatra sy ny hoe ianao no manao zavatra arak'izay fantatrao azonao mahasamihafa izy anatrehan'Andriamanitra amin'ny olombelona ilay izy tena hoe tena bravo sisy fa anatrehan'Andriamanitra tsy mahazo rariny zany rehefa olona tsy zavatra ny tarihan'ny fanamasina nataonao dia tsy izy zany verina amin'le tsy baolina ny semaine anao na tsy baolina ny journée-nao satria tsy le nitarihan'ny fanahinao ny ataonao dia rehefa voaray zay niresaka tamin'ilay polisy dia lamina dia nameno ny papier le lesona voaray antsika ny zava-dehibe dia manomboka inona le lesona voaray averenao amin'ny toerany fanamasina averenao amin'ny toerany zany dikan'izany omeo anazy ny lanjany omeo anazy ny fitondrana dia averenao importance le antom-pisiana nomenanao raha tsy zany ianao dia manao mandeha fotsiny tahaka an'izao tontolo izao miaina hoe inona ny zavatra nisy omaly dia inona kana expérience dia inona atrehana ny androany kristianina zany resahako zany olona
tarian'ny fanahy tamin'ny voalohany olona nanana ny fanahy masina dia nalala ny lalana tokony alehany mahe tahaka ny zanak'Israely hoe misy andro rahona mitarika anazy eo aloha tsy diso izany ny lalana fa rehefa mandeha ny fotoana mivoana amin'izay rehefa jereo tsara ny tantaran'ny Israely fa rehefa niala diditra ny tany Kanana izy tsisy an'io andro rahona intsony nanomboka amin'izay ny fivilianana isan-karazany ny fanarahan'Andriamanitra isan-karazany satria efa tsy teo ntsony tsy tamaso moa le izy fa tsy hoe niala Andriamanitra efa tsy tanomaso ntsony le izy dia adinony daholo ny lalàna napetraky Mosesy rehetrarehetra adinony daholo ny lalàna rehetrarehetra dia lasa nanomboka teo mivoana daholo amin'izay ny fiainan'ny Israely dia ohatr'izay koa ny fanahy masina tsy miala ao anatintsika fa rehefa ozintsika hoe aleo etiko rehefa ozintsika hoe aiko avelany ary nefa iny mitarika anao hiala amin'ilay zavatra niantsony tompo anao ary mampalahelo ny faran'ny Samsona moa raha mamaky ny faran'le 16 teo ianao fa niara-maty tamin'ny Filistina ny farany amin'ny ampahany izy natanteraka ihany ny antom-pisian'ny tompo ny antom-pisiana nametrahana anazy teo amin'ny Israely fa le fiafarany jamba ary niara-maty tamin'ny Filistina tao anatina trano lehibe iray androany tompo te hiresaka aminao hoe mampatsiahanao mihitsy nandray ny famonjentsika nomena ny fanahy masintsika ary miaraka amin'izay misy raharaha ilan'ny tompo anao tamin'ny voalohany izy mety tsapanao ary hoan'izay mbola tsy natsapala izy dia ampahafantarina anao androany ianao tsy velona fotsiny nandray ny famonjena dia izay hoan'izay mbola tsy malala raha tsy fantatrao ny antom-pisianao dia midongimy resaha amin'ny tompo fa maninona ny tazominao eto nahazo famonjena fa maninona tsy nalainao fa mbola eto misy antony izany inona ilay izy ary misy fotoantsika takiana mba hisisika ohatr'izany mihitsiny matsiaro an'ilay zavatra nataon'ny Mosesy rehefa hiala andeha amakivaky ny désert ary zareo hoe ozy Andriamanitra hoe nanjehiko ny rahako hitarika anareo fa za tsy araka aminareo fa ny insista mihitsy Mosesy hoe raha vao tsy ianao no miaraka aminay izay tsy hialy eto tsy hoe ratsy ny anjely fa Andriamanitra sy ny fitariany mihitsy ny présence mihitsy mi-insiste Mosesy tonga hatramin'ny hoe fafao ny anarako ao boky ny fiainana mahafinaritra an'Andriamanitra tsika rehefa mba mi-insiste amin'ny zavatra ohatr'izany hoe fa tsy hoe mivavaka androany dia tsy naheno androany dia tsy naheno fa rapitso indray izany tsisy dikany nge ilay vavaka rehefa tsy henonao ny retorony sy ny fifandraisanao amin'ny tompo na mahavita ady mifiry ianao na mahavita ady mifiry na vao entsika eo daholo ny fotoam-bavaka rehetrarehetra raha vao tsy henonao ny fipasen'ny relationareo sy ny tompo misy échange tsisy dikany fotoana very sitranay tany an-trano ianao izao ninambary sitranay tany ampiasana ianao izao nakanakaina fa naniny ianao nandany fotoana nakindany fireteto dia tsy hidongy amin'ny tompo hoe za tia izay ny antony nanaovantsika ny vavaka sy ny fitariana eto ilazantsika aminao anatin'ny fotsika insiste hitady an'io fitarian'ny fanahy masina io dia ohatr'izay koa ny antom-pisianao rehefa mbola tsy fantatrao dia mba mieza miresaka amin'ny tompo fa tsy hoe tsika za mbola tsy maheno nininako aloha dia amin'izao ihany tsika vovonjy fa rehefa tarihan ve tsy henoko eny ihany hoe natsonanao an'izao na hitory-teny na hipastera na tsy fantatra dia ianao tsy vonona mihitsy mba hiresaka aminy tompo reto misy olona ataonao fanerasera-amiko inona ny alanao anahy matoa napetrako ato amin'ity fiasany ity matoa nataonao manana nyreto namany reto inona ny ilanao anahy amin'ny fanerasera amin'reto rehefa tsy izany ny ataontsika dia manoatra ny Samsona io verina any amin'ny safidy any amin'ny fiainana zavatra hafa dia baikony iny ny fifaliana na tsy fifaliantsika dia verina mitovy amin'ny olona ordinaire tsy nahazo ny antom-pisiany tao amin'ny tompo ihany ny famonjena fotsiny assuré fa ny fahavelomany eto an-tany tsy hita izay hanavahana azy amin'ny olona tsotra mampalahelo izany raha fiainana kristianina mety hoe mahita fahombiazana amin'ny zavatra ivelany mety hoe ny zavatra milamina tsara sy sisa fa eo mason'ny tompo rehefa tsy zavatra tarihan'ny fanahy no ataonao perte daholo ohatr'izany zany zavatra nataon'ny Petera ny hafanam-pon'ny Petera nge amin'ny maso amaha-olombelona tsara daholo ozy Jesosy hoe ny zanak'olona tsy maintsy hiaritra ho faty dia hitsangana amin'ny andro fahatelo ozy Petera hoe sanatry amiko izany any hoe raha dika raha mbola velona koa tsisy mikitikitika izany ny mpampianatra raha dika izany satria manino mbola hafanam-po dia inona ny valiny azon'ny Petera eny
iny moa mafimafy satria fantatry ny tompo ihany koa fa misy zavatra tiany dia vola alefa hiatakenan Jesosy ao anatin'ilay izy anaketrahana ny fony. Fa zao lesona hatramin'ny Jesosy ny samborina mbola ny hafanam-po Petera ny kapahany sofina. Amin'ny maha-olombelona ve ianao dia hiteny hoe ratsy zany hoe mba miaro ny mpampianatra n'izy. Fa zao fanontaniana hoe tarihan'ny tompo hanao an'iny ve izy? Satria ao anatin'ilay izy misy famonjena tiany Jesosy tian'Andriamanitra ho tanterahana. Ka raha navela tanterahana ny hafanam-po Petera rehetrarehetra, tsy voasambotra Jesosy, tsy maty izy, tsy nitsangana tamin'ny maty izy, tsisy raha nanadio antsika senao zany, raha navela ny hafanam-pon'ny Petera. Izay ozy isika teo hoe tsy ratsy le izy amin'ny maha-olombelona. Azonao le izy? Ianao koa zasy anao ihany koa mety misy fotoana manana fisainana ohatr'izany, izay hoe tsy ratsy amin'ny fijery maha-olombelona, fa dinio foana mbola fanamasina avy mitarika an'iny. Fa izay ihany ny atao hoe tsara eo anatrehan'Andriamanitra, ny atao hoe tsara eo anatrehan'Andriamanitra. Raha miresaka ilay Korintiana teo, tandremo tenanao nke tempoly ny fanamasina, mila tandremana dika zany tsy hoe ilay zavatra ivelany, fa hoe le mitandrina dia dika zany le fanamasina mitarika anao zavatra dia mandeha arak'iny ianao, mamela azy ho tompo. Rehefa tompon'ny tempoly zany ny olona ray dia izy ny ajaina, dia izy ny toteny ao anatin'ilay tempoly, sa tsy izay? Rehefa tompona fanjakana anankiray dia izy ny toteny lehibe indrindra ao, tsisy mihoatra anazy. Dia izay ny atao hoe manome-lanja le mahatempoly ny fanamasina. Ozy ny olona hoe tsy avoka sigara, tsy tia vatany ity zany, fa le any anatinao ny fonao sy ny mahainao anao rehetrarehetra mihitsy ny manaika ny fanamasina ho tompo. Izay ny ianao ny atao hoe mitandrina ny tempoly ny fanamasina. Tsy resaka hoe dia mila matory ady mivalona, hoe tsy misakafo matavy be loatra satria ny tempoly ny fanamasina mila karakara, tsisy idirana. Le any anatinao any mihitsy manaika hoe misy zavatra hitako hoe ohatra mety zao ty, fa za ny tanin'ny fanamasina, inona ny sitraponao aloha. Izay ianao vao mivalide. Raha tsy valide moa le izy dia tsy iny zany sitrapony, fa iny ianao le mandany le mahainao ianao iny, anisan'le manaika anazy ho tompo ianao amin'iny. Raha mifanaraka moa le izy dia mandeha arak'iny vao maika tsara. Androany ny tompo te-hampatsiahanao hoe tadio ny tantaran'ny Samsona, nomena antom-pisiana izy, nomena ny kapasite rehetrarehetra izy anaovana ny asany, fa neglige le izy dia niala tao amin'ny Jehova. Ary rehefa niala tao amin'ny Jehova dia mbola toy ny fiainana hoe hiatrika ny fahavalo takany teo ihany, fa tsy fantana ozy izy fa efa niala tao amin'ny Jehova resy izy. Ianao androany ampasahivin'ny tompo hoe ianao tempoly ny fanamasina, ary miaraka amin'izay tsy tompo ny tenanao intsony ianao. Izay tian'io tompo nividy anao io no tokony ho fiainanao, fiainantsika manomboka izao. Izay ianao ny antsoina hoe miaina arak'izay ny antsonanao, miaina ny atom-pisianao. Na ozy tsika teo hoe baolina ny journée. Raha manomboka androany zany ianao mba hiala amin'ny taka ny fisainana izao tontolo izao hoe nanahoana ny journée anao, dia raha mamaly ianao hoe baolina na tsy baolina, tsy miankina amin'ny hoe lamina tsara ny tany ampiasana, vitako daholo ny objectif atao ampiasana tokony tratrarina. Fa inona ny bazenao ny valiteninao? Nandeha araka ny fitarihan'ny fanahy avy androany. Na hen'ny fitariany avy dia nandeha arak'iny androany. Dia mamaly ianao hoe baolina, na azony le izy na tsy azony tsy maninona, fa ny ianao aloha ataovy azonao hoe nandeha arak'ile izy. Raha miresaka tsika milady hoe bonne semaine sy dia azonao dikany andro, inona tena tsara indrindra amin'ny semaine dia ny semaine mandeha arak'izay tarihan'ny fanahy masina azy. Mety manana kajy be da be anao vao lahady hariva hoe raha pito izao latsinainy anao an'izao mila tratra ny ohatr'izao, talata mila vita. Fa raha vita iny na tsy vita iny, izay tarihan'ny fanahy masina naoka ho tanteraka. Dia rehefa mitovy le tadokanga dia henonao hoe sabotsy hariva ny andro, zany hoe tapitra le semaine, misy objectif tsy tratra, misy zavatra tsy vita tamin'ilay planinanao, fa henonao hoe nandeha tamin'ilay tarihan'ny fanahy masina ianao, miadana ny anatinao any, falina ny anatinao any, satria manino nandeha arak'ilay nilain'ilay tomponao ianao. Fa impiripiry moa tsika mety vita ny herinandro, tratra daholo ny objectif rehetrarehetra, fa mbola mavezabezatra ihany any anaty anarany mba weekend, fa ohatrany tsy tena tsy ta hoe ahoana. Satria ianao miaina atom-pisiana dia tsy negligenao le izy. Tonga amin'ilay Samsona teo na miaina ary tsy mahafinaritra anazy tsony. Mba tsy ho tonga amin'izany any ianao sanatria. Tsaroa foana ny zavatra nomeny tompo anao sy ny etsony anao. Raha mbola tsy henonao inona ny etsony anao dia averiko ihany hoe resao izy. Mbola eto tsika ozy ianao hoe mbola tsy alaina dia inona ary ny ataoko eto? Tarito aho.
amin'izay rehetra terana metranao anahy inona ny antsonao anahy maninona ny ato fa tsy tari tia ny tompo sady toepo misisika zany mitady anazy mizavatra ve voarahinao androany ndao iresaka amin'ny tompo arytsika tsy haiko zay ao anatin'ny fonao araka izany fitarihan' izany hoe misy fibebahana ve ny tianao atao aminazy hoe zany isan'le varombariana teo aloha teo andao iresaka aminy fona fa zany isan'le varombariana teo aloha teo fa androany a manolo tena aza mijanona fotsiny amin'le fona fa atolory indray ny tena hoe za androany tsy tompo ny tenako tsony za androany a anaiky anao tompoko ao anatin'izay fanaikinana azy ho tompo izay dia fampiatrena lenao rehetrarehetra ndao hitsangatsika dia hivavaka manasanao mihitsy hoe aza miandro hoe raha riva rehefa tonga ny an-trano ataoko daholo fa eto ianao manana okazion iresahana aminazy raha misy mila lamina dia eto atobo eto ny fandaminana an'izany aza miandro hoe rehefa fotoam-bavaka manokana ohatr'izao na amin'ny fifadikana insista bebe kokoa fa fotoana rehetrarehetra misy ny fanatrihan'ny tompo dia ahafahanao miinsista mitady ny fitariany raha maniry ary vavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany ny talata amin'ny 12 ora sasany ny alarobia amin'ny 12 ora eny Antsahamanitra 100 metatra amban'ny fijerena fety trano gribege amin'ny ankavian-dalana tongava sotompoko